avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Global Simon no ambadik'ireo nofinofi, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Simon, ho mafiorina no avy. Manolotra anao ny vaovao. Assurance art, dimampolo taona ny ilanao. Manolotra anao ny vaovao. Salama tompoko, tonga soe tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manolotra anao ny vaovao. Mila mizaka ny vokatry ny fandikan-dalàna nataon'ny Général Richard Ravalomanana raha ny faneho-kevitry ny filohany antoko tsara tahafy na androany. Feno volana omalina ny endrena andro minisitra mpikambana eo anivon'ny governemanta raha ny tombana tsotra misy ireo minisitra miasa araka ny tokony ho izy fa ho koa ireo mbola matoritory ho ny mpanao politika. Teren'ny tompon'andraikitry ny Madagascar Airlines sanao sony fifanarahana araka CDI eo anivon'ity kompania mpitateranyity mialohan'ny farantaony ireo mpiasa valonjato eo anivon'ny Tsaradi sy Hermady. Tsy misy fanazavana ny fanapahan-kevitra izay ambaran'ireo mpiasa ho baiko midina ka hanaovana antson'ny ministera tompon'andraikitra. Olona roa no namony ainy ary 7 manaraka fitsaboana ao amin'ny distrika Anambohitra no nitrangana peste pulmonaire noho tsy fahafantaran'ireo narary fa pesta nazoazo no natonga ny fahasarotany. Mienjana nitady eo amin'ny Chine sy Taiwan amin'izao fotoana izao raha nanohy ny fanazarantena ara-tafika manodidina ny nosy misy an'i Taiwan ny Sinoa, miomana amin'ny valikafatra Taiwan izay efa mividy fitaovana maro amin'ny Amerikanina ankehitriny. Ny antsiprian'izay. Kadondeny amin'ny valoralina fotoana ny fampilalamba vaotsika eto amin'ny fitalavitra kolo. Atena ny araba tomoklasy tongovavo manasana ihany koa. Anaraka ny antsiprian'izay hoe tsika manokatra ny fiarahana amin'ity ala ity. Mila mizaka ny vokatry ny fandikan-dalàna nataon'ny Général Richard Ravalomanana raha ny faneho-kevitry ny filohany antoko tsara tahafy nandroany. Mila tohizana hatramin'ny farany fanadiadiana anaporofona fa tsy misy izany tsy maty manoto izany eto amin'ny firenena raha ny faneho-kevitra netiny tamin'ity androany. Tsy misy olona ambony lalàna hoy ny fanambarany ny ministeran'ny fitsarana manoloana ny fanenjehana ny Général misotro ronono Richard Ravalomanana. Na iza rehefa mandika lalàna tsy manao tsy mety dia miatra amin'ny fanenjehana ara-pitsarana. Efa eo ampilatana ny sampana mpanao fanadiadiana ny raharaha amin'izao fotoana ary atolotra ny fampanoavana izany rehefa vita. Firaisana tsy kombakomba amin'ny fanararaotana ka nahatonga ratra, fisandohana andraikitra ary fanohitohinana ny filaminam-bahoaka ireo ny vesatra iampangana ny Général misotro ronono Richard Ravalomanana. Mila tohizana hatramin'ny farany ny fanadiadiana ny Général misotro ronono Richard Ravalomanana hanaporofona fa miady amin'ny tsy maty manota sy manenjika ireo meloka eto amin'ny firenena ny fitondrana fanavaozana hoy Paraina Auguste. Ho anahy dia hitako dia mendriko anazy io ka satria io le olona azy fitondrany mieritreritra hoe sisy farany ho an'le manaraka io hoe mitandrema raha mahazo fitondrany fa tiaka misy farany satria teo nge izy tena izy nge sy président Sénat izy fa sy commandant gendarmerie sony nefa dia izy magnome baiko ary sy mba magnome baiko manginginy miafognafogna agny izy fa tena hitanao misy izy midina ankianja izy hitasika daholo regny tamin'ny anina regny anareo rangaza manaiky lembena igny regny fa maly amin'olo amin'ny arabe regny isaky nandehany dia sy maintsy mivoaka foana izy dia izy miseho anazy hoe zany baiko an'ireo gendarme reto sy resaky hoe inona moa arrestation politique na hoe valifaty politique fa ny zavatry nataonao no mahavoanao zao ankehitriny zao ny zavatry nataonao. Hita miariary ireny fandikan-dalàna ny ninona nataon'ity Général misotro ronono ity ireny ho hiatrany ny fanazavana ary tokony isy valany mazava ampahafantarana ny malagasy. Tsy azo avela ho vitavita ho azy amin'izao ireny raha maro na voatontonona ity Général misotro ronono ity.
zay aloha do avy ho tonga zay raha tsy misy résultat nio ko mandeha jusqu'à farany satria le zavatry nataona ke hitan'ny olo rehetrarehetra gn'opinion koa sy maintsy zerenao amin'any mpitondra na agny amy tribunal gn'opinion hoe de hita izy raha mba niafignafigny izao magnome baiko ambadika agny sy de nagnino fa io hitany opinion io ka tokony misy valiny mazava tsara io fa sy hoe zay madiniky mangalatra koa ihany no voasazy fa hoe za olo ohatran'izao ny titreko taloha ny titre kely fa titrenao taloha zany fa sy titrenao sony zany anao kehitriny zao fa aleo anao mba mamaly mahita gny zavatra valina ataonao fa maro koa ny olo nampidiridirinareo ta prison zay anao fitotragno teo erin'io doniany matagny mila mizaka ny eloka nataony ny nanao tsy mety teto amin'ny firenena ary enjehana araka ny lalàna tsy tokony hifidianana andraikitra na asinaky namanamana ny fampiarana ny lalàna fa ireo rehetra nandika ny lalàna sy ireo ny ray petsapetsa taminy tokony hitandrina amin'ny fiatsika ataony ihany koa ny mpitondra ankehitriny sy ireo rehetra hifandimby tsy amerina ny nataony ny teo aloha hoy ny fanazavana ary raha toka mbola misy ny zatra ny lalandririnina hampiarana avy hatrany ny lalàna ihany koa amin'ny mahatany tandalàna any Madagasikara. Feno volana omalina nanendrena andreo minisitra mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta izay tarihy amin'ny prime ministre Hery Tsalama Rajaonarivelo raha ny tombana tsotra misy ireo minisitra miasa araka ny tokony ho izy fa ao ihany koa ireo mbola matoritory amin'izao fotoana izao azo irosona ny fanovana mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta fa tsy vita ao anatiny roa volana ny fanarenana ny firenena ho ny mpanao politika tamin'ity andro anty kabaindoa. Feno roa volana omaly 20 Desambra ny nitsanganan'ny gouvernemanta Hery Tsalama Rajaonarivelo izay ahitana mpikambana 7 raha ny voalazan'ny filohan'ny fanavaozan'ny Repoblika ny Madagasikara ny 20 Oktobra nandritra ny fanendrena an'ireo minisitra tokony hita soritra tao anatin'izay roa volana izay ny asan'ireo minisitra tsirairay ary hisy ny tombana. No ny amea nateraky ny fahateren'ny fotoam-piasaitsika sy ireo andraikitra tsy maintsy enjena sy antsoroatsika dia tsy maintsy miroso faran'izay haingana isika ka dingana lehibe tsy azo ialana ary tsy maintsy irosona ny fametrahana ireo mpikambana anatin'ny gouvernemanta mba tsy mitopotra ny miono anefa isika dia tsara ny mitondra izao fanamariana manaraka izao tsy maintsy hita soritra anatin'ny fepotona roa volana farafahelany ny voka-panatanteran'izy ireo izany politika mpanjakana izany ny tsy fiisiam-bokatra mazava sy mivaingana anatin'io fepotona io dia midika ho tsy fahombiazana ka mitondra any amin'ny fanovana ny mpikambana anatin'ny gouvernemanta. Misy ireo ministra efa nahitana vokatra mivaingana fa misy ihany koa ireo mbola somary matoritory hoy ny fanehoan-kevitry ny mpanao politika raha izay roa volana izay no jerena. Ny zavatra hita aloha zany dia misy ireo ministra zay ndia ataontsika hoe miasa ary misy fiatraikany amin'izay lafiny sosialy zay ny asa ataon'zareo. Eo ihany koa ireo ndia ataontsika hoe ministra zay somary taraika ihany amin'izay asa zay tsy katsa zany ary zay no ilana ezaka zany amin'ireo ministra zay mbola ndao ataoko hoe mbola matotory zany iarahantsika mahalala koa fa ny moyen zay eo am-pelatanan'ireo ministra reo tsy mbola fantatsika mazava tsara hoe ampy ve na zanatsy zany misy ireo ndia ataontsika hoe asa tsy dia mitady budget matanjaka zany azo atao avy hatrany satria misy ireo ndia ataontsika hoe asa zay maika zany tsy mitady an'izany vola zany tsy mitady vola betsaka zany na izany tsikaritra fa miroso tsikelikely mankany amin'ny fanovana ny mpitondra ankehitriny ho hiatrany ny fanazavana tsy ho hitantsika ao anaty fotoana fohy anefa ny vokatra noho ny firenena nandalo fahasarotana maro tsy mora ny manarina ny firenena ao anaty fepotona fohy nomeny filohampanjakana ho an'ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta izao. Azo irosona raha ohatra ka ilaina zany ny fanovana zany mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta zay fa araky ny voalazako foana na zanaty zany zany roa volana zany dia tsy mbola ampy ahafahana mitsara n'ireo ministra reo zany fa ataontsika hoe tsy dia tena hoe olona zany no problème atsika eto amin'ny firenena fa problème narafitra zany ka ahoana fomba zany ahafahantsika manatanteraka avy hatrany ary tonga dia hoe hita mivaingana zay ndia ataontsika hoe valina zay concertation nationale zay satria zay no maika zany so sanatriny vava mitraîne fotsy atsika ao anatin'ity transition sadasada ity
nefa mbola misy asa goavana miandry ny fitondram-panjakana zay tarity ny filoha-panjakana am'izao fotoana zao zany de tsy inona zany fa ilay concertation nationale ary anya no hamoaka n'ilay charte entsika miampita makany amin'ny 5e république. Raha ny voalazany filohan'ny fanavaozan'ny République-ny Madagasikara tamin'ny fotoana nanendrena an'ireo ministra 7 teny amin'ny lampam-panjakana iavoloha roa volana lasa izay, hisy ny fandraisana fepetra amin'ireo ministra mbola mitavozavoza ao anatin'izay roa volana izay. Andrasana arak'izany ny fandraisana andraikitra ataon'ny filoha amin'izao fahataperany roa volana voalohany izao. Eo ihany koa ny tatitra ataon'ireo ministra tsirairay amin'ny vahoaka malagasy amin'ny anarany mangarahara. Fateren'ny tompon'andraikitra Madagascar Airlines sanao sony fifanarahana arakasa CDI. Eo anivon'ity kompani pitaterany mialohan'ny farany taona ireo mpiasa miisa 700. Eo anivon'ny tsara disy ny Airmad amin'izao fotoana izao. Tsy misy fanazavana fa baiko midiny io ka tsy maintsy manao zany ireo mpiasa raha ny fanazavana. Ireo mpiasa izay manohitra io fanapakevitra io ary manao antso avo amin'ny ministera tompon'andraikitra amin'izao fotoana izao. Kabin loa. Tereny kompani pitaterana anabakabaka Madagascar Airlines anao suni fifanarahana arakasa maharitra na CDI eo aminy ireo mpiasa manodidina ny 700 avy amin'ny kompani Tsaradis sy Airmad. Tsy nisy fifampiresahana sy fifanazavana miloha izany fa lazaina ho baiko ny ministera raha ny fitarenany. Ny fanaforsena ny mpiasa hanao ny signature ny contrat ho ivadika Madagascar Airlines zay tsy mazava. Tsorina hoe tsy mazava amin'ny mpiasa ny fanaovana an'io contrat io signature ho any Madagascar Airlines. Ny mpiasa ny forsena, ny mpiasa no asaina manao sinihana contrat makany ny Madagascar Airlines zay tsisy fanazavana. Ty mpiasa ny tsara disy Airmad tsisy fanazavana fa tonga de tiany contrat atao signature mandrapatonga ny fin 31 décembre zao. Tsara marihana fa tsisy fifampiresahana nanoloana ny fandrafetana an'ilay contrat teo anivon'ny direction collégiale zay nampanao signature ny contrat teo anivon'ny Airmad sy Tsaradi. Direction collégiale marihana fa an'ny Madagascar Airlines de izy ireo no nandrafitra ny contrat. Ny direction collégiale ny teny tamin'ny mpiasa ny solotenan'ny mpiasa fa avany ministera ny baiko ny zavatra io hoe tsy maintsy atao ny famondranan'ny mpiasa ho CDI makany amin'ny Madagascar Airlines. Manoloana izany miantso ny ampitsarana an'izay didijadony atao amin'izay ireo mpiasa sy ny sendika eo anivon'ny kompani Tsaradis sy Airmad. Takiny izy ireo ihany koa ny irisona amin'ny fifampiresahana milohan'ny fandraisana fanapahan-kevitra. Ny tian'ny mpiasa angatahana zany amin'izao fotoana izao dia ny fifampiresahana ary koa ny fanajanonana an'izao zavatra anterisetra atao an'ny mpiasa anterisetra tsara marina fa anterisetra tanteraka nanovana an'izao antso-tsay anaovana ny mpiasa izao. Dia tsisy protection ny mpiasa zay ho afindra ny anatin'io zavatra io. Ohatra fotsiny protection zay ambaran'ny lalàna eo anivon'ny code de travail dia ny convention collective tompoko. Ny CTR ihany koa ao anatin'izany nefa ireo zavatra io dia tsisy ao anatin'ny zao transfert eritreretin'ny zareo atao zao. Dia namoaka note ihany koa zareo tamin'ny 24 décembre teo fa tokony toy teo zao ny location gérance à partir ny 1er avril 2024 zany hoe tokony toy hatramin'ny 1er avril 2026 zany lay location gérance nefa indrisy fa amin'izao fotoana izao dia asaina forsena manao signature contrat CDI ny mpiasa amin'izao fotoana izao. Arak'izany tsy manaiky ny amindranazy ho mpiasan'ny Madagascar Airlines ireo mpiasa eo anivon'ny Tsaradis sy Airmad raha vonona anova ihany aleo ny Madagascar Airlines nofanana fa tsy ny Tsaradis sy ny Airmad izay rehirehiny malagasy sy tokony arenina ho hatrany ny fanazavan'izy ireo androany teny Ivato. Ho hitantsika miandalana eo ihany ny fivoarana izay raha zay. Fa tsy tokony ihany amin'ny fanatsarana ny tombontsoa ny mpiasa mpanjakana ihany ny mpitondra fanjakana fa hijeriny sehatra tsy miankina ihany koa ny syndikalista tamin'ity androanyity. Tsara ny fanomezana tamin'ny mpakasitrahana ho an'ny mpiasa mpanjakana fa ilaina ihany koa ny fifanatrihana amin'ireo mpitantana orinasa tsy miankina izay maro anisa raha ny eto Madagasikara honina sainy. Anolotra tampikarama na prima mitetina ray alina sy telo hetsy ariary ho an'ny mpiasa-mpanjakana tsirairay avy na ireo efa raikitra izany na ireo tsy mbola raikitra araka ny fanapa-kevitry ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika. Tsy misitraka ity prima ity ireo mpiasa-mpanjakana eo anivon'ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola izay fanandray izany isan-taona
manoloana io manao antsony eo anivon'ny sendika ny anafianganana ny fisitran'ny mpiasam-panjakana azy fa ihany koa ny ampiarana ny mangarara. Tsy misy fahatsarana mihitsiny a ny servisy omeny reny eny amin'ny fanjakana reny dia rehefa antanina ny mpiasana amin'ny mpiasana zany dia kely ny karama zao aloha zany a efa mba misy fanatsarana dia matoky kosa zay ho an'ny mpiasam-panjakana rehetra mba hanatsara ny tolotra omena ny vahoaka zay a manao asa eny amin'ny mpiasam-panjakana eny. Zay tompona ndraikitra mikirakira ny fanatanterahana an'iny zany a dia tokony miazakazaka manao zay atongavany iny vola iny a any am-paosy ny mpiasam-panjakana mialohan'ny farany taona fa manjary lasa aingo-diso any arivo a raha ohatra ka hoe amin'ny farany volana janvier vao tonga nefa zao ny olona no mila n'ilay vola zany ary zao koa ny antony nanaovany nanapahany fanjakana hevitra an'izy hoe omena amin'izao a dia tokony ho zaraina iakaingana zany izy a. Ankoatra io tamin'ny mpakasitrahana io efa voafaritra ihany koa ny fisondrotan-karama 420% amin'ny taona ho avy ho an'ireo mpiasam-panjakana. Hatreto tsy eny niezaky ny fanjakana ho an'ny sehatra tsy miankina ho iatrany ireo syndikalista. Misy dépôt de mesure zany le izy raha ohatra ka jerena. Rehefa isy ny fisondrotana ny entana eny amin'ny tsena ary raha vao miakatra ny karama mpiasam-panjakana dia tsy maintsy isy ny fisondrotana eny amin'ny tsena. Tsy misy hoe piasa ninonareo na piasa ninonareo fa tsy maintsy miatra amin'ny tsirairay zany izay fisondrotana izay dia ahoana mahakasika anay izay anairanay amin'ny premier ministre sy ministre ny travail hoe ahoana mahakasika amin'ny piasa tsy miankina. Raha matombonisa zany nangina tanteraka na ny fampiresahan'ny telo tota raha tsy da enona feora matombonisa fa ohatra ny any atsokosoko any ambadimbadika any fotsiny manginy zay dia tsy fampakarana tonga dia alefa ho toy ny reny isan-jato reny fa teren'ny ministera ny orinasa rehetra ifandinika anao an'ilay fifanarahana imbonana dia amin'izay fotoan'izay arakaraky ny tanjaky ny orinasa ny sy ny fampakarana fa kosa tsy lasaky ny fiakarany vidim-piainana. Ankoatra ny adihevitra ho tanterahan'ny fanjakana sy ny mpitantana orinasa tsy miankina izay mampiasa olona amatapitrisany manerana ny nosy momba izay mety ho fisondrotan-karama izay isan'ny andrasana ihany koa izay ho toy ny famahana ny olany herinaratra ny aba sy ny hetra sy ny sisa izay vesatra mianjady amin'ireo orinasa tsy miankina ho iatrany ny fanazavan'ireo mpikatroka eo anivon'ny sendika. Tokony hitady fomba ny tokotelo mamasa mahandro ny fanjakana ny mpitantana orinasa tsy miankina ary ireo mpiasa ahafahana mampitombo ny famokarana ho tombontsoany ny rehetra. Fa ny totonga natrany amin'ny 50,000 ariary ny sandam-bola malagasy ho arina tamin'ny euro raha ampitahina ny volana desambra 2020 sy ny taona 2020. Fitotonga sandam-bola izay mila politika matipaika hamary toerana ny toe-karena malagasy ary tokony hojerena manokana amin'izao fanavaozana eto amin'ny firenena izao ho ny mpahay toe-karena tamin'ity andro anty honina zay. Tsy nitsahany totongana ny sandam-bola malagasy tamin'ity volana desambra ity raha ny taremarika hita eo anivon'ny tranokala ny banky foibe ny Madagasikara. Raha ambany ny 150,000 ariary zany ny fiandohan'ny desambra ankehitriny manakaiky ny 350,000 ariary ny euro iray. Miakatra ny deron satria fety betabe zavatra natao asa ilay tany ivelany. Eo ohatra ny energie, resaka tsigamasy ny sisa. Eo koa ohatra ny resaka hoe ny entreprise manafatra zavatra avy any ivelany. Ny surtout ny zavatra amidy amin'ny andro fety miakatra zany ny bon de commande amin'ny octobre iny mandeha bon de commande miakatra be zany ny demande amin'iny mazava ho azy miakatra ho azy zany ny prix. Io zany mba vao tsisy mesure kely accompagnement rehefa ilay fety fety ohatry zao matetika dépressé foana sy économie tsy Madagasikara rehetra raha tsy hoe manao autarcie zany hoe tsy hanao importation mihitsy ngambana zay ngamba afaka hoe naharikely sy zavatra miseho zay tsika. Miamitotongana hatrany ny ariary mihoatra amin'ny euro raha ampitahina tamin'ny taondasa izay manodidina ny 704 ariary ny euro iray ny volana desambra 2020. Fitotonganana hatramin'ny 504 ariary eo hoarina amin'ny euro iray. Eo ny olana amin'ny politika arabola fa misy ifandraisany amin'ny vanim-potoana ny fety sy ny faran'ny taona ihany koa izay mampitombo ny farafarany entana izao tranga izao hoy ny mpahay toe-karena. Olona roa no namony ainy ary 7 hafa manaraka fitsaboana amin'ny distrika Anambositra no nitrangana peste pulmonaire amin'izao fotoana izao noho ny tsy fahafantarany ireo narary fa peste nahazo azy no nahatonga ny fahasarotana hoy ny tompon'andraikitra tany an-toerana andao raha antsika ny fanampanazavana. Ny atomboany aretina dia tamin'nisy faritra ny fokontany Ajaka iny dia nisy olona narary dia nitsabo tena
kanefany a tsy nahomby zay fitsaboana tena zay dia mandalo tany amin'ny fitsaboana neti-paharazana zany raha nirazantsika anazy a dia mety niavany a nodina ka ny fahizay moa izy rehefa aveo fa indrisy fa namony ainy rehefa aveo a dia nalevina tany. Nisy ny olona nikarakara sy niaritory tamin'izany razana izany a tratriny tsy fahasalamana ihany koa dia nitsabo tena tany amin'ny fitsaboana neti-paharazana ihany koa dia indrisy fa namony ainy ihany koa zany olona zany. Dia nisy ny olona maro natao ny fandeverana an'izany olona faharoa izay tratriny fahafatesana zany ary nisy ihany koa ny olona marary taty afara. Olona anankiroa zany no maty manoloana an'izay ary olona 7 zao no tsaboana ao amin'ny CSP2 fahizay. Ninona ny zavatra efa natao manoloana an'izay rehetrarehetra zay nisy hoe teo ilay fandevenana lay marary fandevenana mendrika sy voary ny filazanay anazy moa zany hoe enterrement digne et sécurisé dia nisy ihany koa ny fanomezana fanafody tany fahizay ho an'ireo olona nifampikasoka tamin'ireo maty ireo olona misy eo amin'ny 700 eo reo olona ireo sy ny famindrana fanafody tamin'ny trano nisy an'izany manamanjo izany. Dia izay ihany koa no entsika misento ao anaty doka vetivety aza misaraka amin'ny ary. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voenja fiafy manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy foniny azo safidianana tsy tiany bibikely io tsy mandray lelanafo azo andalorana azo atao coussin ho anakanapé mety boela gilet de sauvetage ary mbola misy tapis masolotsia amin'ny loko isan-karazany tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza mahatapy soka mora diovina sady tsy matahotra rano nefa malefaka. Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandrina ary isolant thermique ilay mampangatsiatsika ny atotrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka dia tonga avaraliana fa misy rehefa izay tiany ny fahatokisana ny tanjona amin'ny asa fanorenana. Dimy folo taona izay no nisehatra tamin'ny asa fanorenana. Ny atao hoe kalitao amiko dia izay mafiorina sy maharitra. Hafa mihitsy ny Global Ciment satria mora ampiasaina, angampiasa izy ary mahafapo hatrano ny vokatra azo. Ny fanorenana trano dia tsy vitan'ny fananganana rindrina fotsiny ihany fa fanatanterahana ireo nofy, fanomanana ny hoavy ary antoka sy lova ho an'ny taranaka. Feno fatokisana miaraka amin'ny Global Ciment, fantatro fa ho mafiorina ny tranonay. Ho an'ny fotodrafitr'asa rehetra ataonay dia Global Ciment ihany no atokisanay. Mety amin'ny asa rehetra, tsy miova ny kalitaony, mahomby hatrany, tena manaraka ny fenitra takiana. Global Ciment no ambadika ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitr'asa sy ny lalana rehetra. Global Ciment, ho mafiorina ny hoavy. Zahay mila mikifety bebe coucou. Lasa bobaka be ny mega nampitomboinay ny Eloone. Lasa 1 giga be zao raha 220 mega teo aloha arivo ariary foana nefa 1 giga kifeo ny réseau tsara indrindra eto Mada. Tsinjo aingana amin'ny dièse 322 étoile 64 dièse na midira super app. Ya c'est moi. Assurance Art, dimampolo taona ny ilanao.
anoizantsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity alaity anteraka fifandonana teo amin'ny Sampino teny amin'ny moské Palestina 7 hektara ny fifanolanana misy eo amin'ny fitantanana omaly nanao fanambarana ireo mpino tsy mankasitraka amin'ny filoha amin'izao fotoana fa tsy ekeny intsony ny fampifangarona ny politika amin'ny fivavahana disadisa izay mbola mitohy amin'izao fotoana izao Tojondrina Tahiry no mitaritra ny antsiprian'izay. Miamafy ny tsy fifankazahoana eo amin'ny Sampino Silamo amin'ny fitantanana ny moské Palestina 67 hektara. Nanambara ireo mpino tsy mankatoy ny fitantanan'ny filoha ankehitriny fa nampiditra ny fivavahana tamin'ny politika ny filoha amin'izao ka tsy azo ekena satria fotoana ny fanovana izao. Nanaovan'izy ireo QG-ny antokon'ny fitondrana teo aloha hoy ny fanazavana tao amin'ny faritry ny toeram-pivavahana ka tsy azo ekena. Resaka finoana zany tsy afaka anaovana politika zany. Anaovan'ny zareo QG ato amin'ny école ato. Aor zareo mivoro afaka savaina mihitsiny zany. Aiza ny taratasy maha président FSM. Fanovana zao dia hovainay tanteraka ary tsy maintsy alalan'ny fifidianana no hafahan'ny olo anankiray mitantana an'ity moské ity. Ary zay fa tsy mila anjozo sasiny le drama ato fa tamitsy le mandandroza ka zay fa tsy mitady an'izao intsony fa fanovana vaovao aloha roa joroanay zay mila président mangarahara ary tsy ampijaly ny jama satria Ramadan fo tonga. Nanamafy ireo tsy mankasitraka ny mpitantana amin'izao izy ireo fa tsy tokony mitantana ny moské ny filohan'ny FSM fikambanan'ny Islam malagasy ankehitriny sady mitantana ny moské ny filoha ankehitriny no sady mitarika ny FSM. Nanambara ihany koa ireto mpino ireto fa efa lany fiampitoam-piasana ny filoha ankehitriny amin'ny mahafiloha vonjomaika azy ka tokony hiroso amin'ny fifidianana. Nisy ny fifandonana teo amin'ny rotonta omaly tao amin'ny faritry ny moské no ity raha ity. Nandritra ny fanadihadiana niariary ny tsy fifankazahoana eo amin'ny Sampino ao anatin'ny faritry ny toeram-pivavahana. Andrasana ny valikavatra avy amin'ireo mpino miaraka amin'ny filoha ankehitriny manoloana ity fanambarana androany ity. Fa isan'ny fototra mahatonga ny fahantrana sy ny fahalovana eto amin'ny firenena amin'izao fotoana ny fanjakana ny kolikoly amin'ny sehatra rehetra. Io ny tokony horesahana voalohany raha tiana ny roso amin'ny dingana tsaratsara kokoa no ho an'ny firenena. Horesahana ato anatin'ny zanam-pandarana kopy makasika an'izay resaka kolikoly zay ty zanam-pandarana ity izay anjara biriky ny Kolo TV FM amin'ny fanabeazana olo-pirenena. Ndao rahantsika ny antsiprian'izay. Kopinao saika anamboatra kopy za. Tamin'ny taona ovena le olona niteraka. Tamin'ny taona 90 le izy fa saika mba hoe arosoroso kely koa zany le taona mba hoe resaka atsika zany fa tsy satria le taonako tsy mety amin'izy. Fa atao mitratsika le izy fa tsy tena tsy mety zay madama. Tena tsy mety mihitsy. Ao re madama fa ena fa amboariko kely mihitsy angenao amboariko kely anao goûter anao me goûter anao fa mahatovy zay mety fa tena ilaiko tena ilaiko madama. Efa tena ampy anay ny karamanay. Tena efa ampy ny karama. Sady asa manao an'izany. Asa manao an'izany fa tsy fatao zany. Zany manimbatsika eto Madagasikara. Tena ilaiko maika angela izy madama. Fantatro tena ilaiko tena ilaiko tena mianatra miaiko mihitsy. Sady zavatra tsy azo atao ny angatanao tsy azo atao koa sa pikely pikely. Ao fa tena tsy le vola ka tsy le montant le vola fa le zavatra ataonao sady tsy mety ny kolikoly koa tena tsy mety am'izao. Tena tsy mety fa tena miala tsiny. Aleotsika mianatra tsika zao dia atsahatra hatreo amin'izay ny kolikoly. Efa aleo zay fahamarinana amin'izay no ataotsika amin'izao. Zange tsy teniteny amin'izaniza fa tsika roa rery tsy mety zany fa tsy atao fantatro mahasimba ny zany ihany nefa mahasimba ny
ny eto Madagasikara fanaovana kolikoly miady amin'izany tsika izao ao anatin'izany foa commune Talatamaty miady amin'ny kolikoly dia alohantsika sady manaja ny lalàna tena tsy mety tena zangy artiste eto Talatamaty fantatra haiko tsara ianao tena fantatra tsara mihitsy haiko mihitsy fa ao fa mba tsy manao ty dia mbola tsy manao an'izany tsy manao an'izany sady tsy teniteny amin'izany fantatra tsara mihitsy n'izany hoe tsy teniteny ianao dia tsy fa tsy mety izany dia aloha tsy ataontsika alohantsika mandeha amin'ny fahamarinana tsy mety ny kolikoly atsahatritsika amin'izay kolikoly dia inona izany tokony ataoko afaka manome le copie tadiavinao ary ny copie atao Talatamaty mivoaka zao dia zao miandry kely fotsiny ianao dia avoakanay le izy fa fotoana mihitsy ange matama enjehana tena miandry kely mbola maika hanao spectacle zao zay vetivety fotsiny dia efa omenanao fa tsy afa tsy mila vola tsy ilaina vola ankoatran'izay droit tokony alohanao mirotsaka amin'ny kitapom-bola ny commune Talatamaty azahoanao quittance sara-dalàna any sotra tompo mba afaka raisina tena tsy raisinao mihitsy zany tsy raisiko mihitsy ka fa afaka raisina ankizy ianao amin'ilay copie tadiavinao dia mipetraka vetivety kely fotsiny ianao dia voaray anao ny copie anao sotra indrindra tompo ry praitan-drazana ry malagasy havana tsarovy sy tadidio fa io kolikoly io dia manimba antsika tokoa manaka an'izay mahasoa ndao sika hiady hatrany mba ho tena ho foana izany ka afaka hivoatra gasikara ho avy ny 5 sy fara ka ho foana ilay mambotry firenena mandraraka ny asin'ny teny ka tsy hanao izay tsy mety kanefa sambaram-betivety aok'izay ny kolikoly hitantsika teo ry praitan-drazana amiko ry malagasy havako fa tsy mety ny kolikoly enatra ho an'ny firenentsika aoka isika mba ho fitaratra ho an'ny taranaka faramandiby aok'izay ny kolikoly tsy mety kopinao zay miresaka an'izay ady amin'ny kolikoly izay hatranisika anjory tamin'ny fomba ofisialy tontolo iarany sabotsy teo ny FOMF na ny fikambanana olo-pirenena mijoro amin'ny fahamarinana izay misehatra amin'ny ady amin'ny tsy matamanota sy ny kolikoly ary ny tsindry azo leny tsy manao politika ny fikambanana fa miompana amin'ny asa sosialy sy asa fanompoana firenena ny antsiprian'izay ny asabotsy lasa teo dia nijoro tamin'ny fomba ofisialy te tontolo iarany FOMF na ny fikambanana ny olo-pirenena mijoro amin'ny fahamarinana tanjony ity fikambanana ity ny ady amin'ny tsy maty manota ny kolikoly ary ny tsindry azo lena raha ny fanazavana nanamafihany koa ireo mpikambana fa tsy misy ambadika politika ny fijoroany ity fikambanana ity ny tanjony fikambanana dia amin'ny maha olo-pirenena mijoro amin'ny fahamarinana zay dia miady izahay amin'ny tsy maty manota hiady izahay amin'ny resaka kolikoly hiady izahay amin'ny tsindry azo lena dia handravan'ireo anisan'ny tanjona anay satria i Madagasikara dia firenena afaka mandroso fa noho ny fisiany kolikoly avo lenta no mahatonga antsika farahidina tsisy ambadika politika izy fa fikambanana hanao asa sosialy asa soa asa fanompoana firenena fanompoana fiarahamonina raha tsy hivina dia efa nisy ary efa niasa nanomboka ny taona 2014 ity fikambanana ity no izao tafajoro amin'ny fomba ofisialy izao koa ankehitriny nanambara ireo mpikambana fa hanohy ny asa sosialy ka hijery manokana ireo fianakaviana marefo amin'ny maha fikambanana olo-pirenena mijoro amin'ny fahamarinana zay dia ny asa fataonay voalohany dia hijery ny fianakaviana marefo satria izahay dia fananao asa sosialy hatramin'izay tsara ho marina ihany koa fa ty fikambanana ty dia fanjoro tamin'ny 2010 sy 2011 tamin'ny taona 2020 sy 2011 ty izy no mijoro ofisialy dia hanohy ary mbola hanamafy ny asa sosialy izay fanataonay ny fikambanana ny olo-pirenena mijoro amin'ny fahamarinana moa dia tsy hijano ny tontolo iara ihany fa hiparitaka amin'ny faritra rehetra manerana ny Madagasikara raha ny fanazavana ary mandray mpikambana ihany koa izy ireo hiparitaka manerana Madagasikara ny fikambanana olo-pirenena mijoro amin'ny fahamarinana tontolo iara zao androany fa afaka fotoana foy koa dia hiparitaka ny any amin'ny faritra hafa ny fikambanana olo-pirenena mijoro amin'ny fahamarinana dia misokatra ho an'olo abiaby izay te hiditra ato anatin'ny fikambanana izahay dia mamoambaravara ho an'olona rehetra te hiditra ato anatin'ny fikambanana ity natao antsika abiaby ity fikambanana ity ka aoka mba samy hiditra raha toa ka sa hijoro amin'ny fahamarinana tokoa isika araka izany
dia afaka miditra ho mpikambana ao amin'ity fikambanany olom-pirenena mijoro amin'ny fahamarinana ity ireo rehetra izay vonina. Ka teto dia nanamafy ny mpikambana mba hiteny ny olom-pirenena rehefa misy zavatra tsy mety eny amin'ny fiarahamonina fa izany no anisan'ny tsy ampy teo aloha. Ny santionan'ireo vaovao nisongadina natao amin'ny pejy Facebook ny vaovao ny Kolo TV tany ty androany ity indray no andao rahantsika vetivety. Toy izao indray ireo vaovao nisongadina natao amin'ny pejy Facebook ny vaovao ny Kolo TV androany. Fasanjazakely iray voavy nandevenana tapa-bolana no nisy namaky tao Ambaikilo Malalady. Ka lasan'ireo olon-dratsy ny mason'ilay zaza araka ny loharanom-baovao. Araka izany, miantso ireo tompon'andraikitra sy ny mpitandro ny filaminana ny mponina ao Ambaikily mba hijery akaiky sy andray fepetra entitra manoloana ny tsy fandriam-pahalemana any an-toerana. Anisan'ny nisongadina tao anatiny ny pejy ihany koa fa atahorana ho tampaka tanteraka ny lalam-pirenena fa 430 RN 34 mampitoy any Miandrovazo sy Malaimbandy vokatry ny fiotsahan'ny tany nateraky ny rotsakorana. Efa marefo tanteraka ny lalana amin'izao fotoana izao, indrindra ny eo anelanelan'ny Madiokely sy Miandrovazo alohan'ny idirana ny Soanafindra. Mila mitandrina araka izany ny mpampiasa ity lalana ity ary manaitra ireo tompon'andraikitra amin'ny zava-misy. Nahazo fampitandremana amin'ny loko mena ny faritra Analamanga, Arivon'ny Mamo, Ambatolampy, Antanifotsy, Anosy-Bianal, Moramanga, Marolambo, Antanambo Manapotsy, Vatomandry ary Brickaville ho an'ny anio alatsinainy noho ny fampiatsahan'ny rotsakorana. Tombanana atratra 70 hatramin'ny 70 milimetatra ny tahan'ny rotsakorana ao anatin'ny 420 ora. Izay ihany koa no entina manakatona ny fiarahana ho any androany naiza misy anao ankasitrany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany veloma tompoko. Assurance Art, dimampolo taona ny ilanao. Za présenté Global Ciment no ambadika ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Ciment, ho mafiorina no avy. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy, tena mateza, voanja fiafy. Za présenté avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.